Alleloia. De amin'ny firenena lehibe indray lasana bamalala no elona amintsika amin'izao fotoana anio izao de faly indray ny tenako miaraka aminareo eto amin'ity androany ity de miaraka aminareo anatin'izao fandarantsika vavaka fiambelona zay rahanao fandarana andramoka izao ny Aki radio ny Aki media ary ny kamarady anatin'ny vavaka fiambelana fa indrindra ny groupe zay maresy izay miaraka aminay mivady mantontosa an'izao fandarana zao isan'andro ka de fiadanana tompony eo amintsika tsirairay avy de tonona amintsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Alleloia. De matoky sy mino ary avana malala fa salama tsara daholo indray tsika rehetrarehetra de matoky sy mino fa nitahin'Andriamanitra ianao ary ianao tonga eto de fa mahavelo-panantenana anasa ady de resy lahatra fa isika reto ny tapahony eto androany de noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Alleloia. Fahasoavan'Andriamanitra ny havelomantsika, fahasoavan'Andriamanitra mbola fahatsika mihoana mifanatry tava ohatry zao ry havana malala ko de teteny aminao hoe alohantsika mideran'Andriamanitra ary za mino fa raha tonga eto ianao voandroany vao tonga eto de teteny aminao fa tsy kisendrasendra ny atongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka de maretatra amin'ny farany hiaraksika adin'ray sasany eo de hieno hiritsika hieno vavaksika hieno torotentsika hieno famelabelarina ny torotentsika de vavaka ho an'ny firenentsika tsy miala eto anao androany raha tsy mahery tsy taka ny idirinao teto ny voano eto ka raha androany vao tonga eto de teteny aminao hoe tonga soa ianao faly be zay mandray anao de efa eto moa ny ekipa rehetrarehetra zay mba miaraka aminay eto afaka irabanareo irarisoanareo ny amin'ny fahatongavanareo miaraka amin'izao fandarana izao ko de tahin'Andriamanitra samia mahery daholo isika rehetrarehetra de tsy haiko ny tsy vola hiteny isan'andro san'andro hitondra teny fampinoana ho an'izay mety nandao havana na mety nafoy namana na olona akaiky ao anatin'izao arety mandringana zay mahazo antsika ny Madagasikara indrindra amin'izao fotoana zao ka de mampahiry antsika rehetra raha misy ny tsy salama sy marary amin'izao fotoana zao de mampahiry anao amin'ny teny manao hoe mbola misy azo antenaina anao an'izay rehetra velona ianao mbola afaka le tenin'Andriamanitra ianao tady fa tena taolana maina ary na tenin'Andriamanitra de nitsangana nisy fofinaina mahavelona de lasa olombelona ka maika fa ianao io maherezy ianao. Raha nabavy Marizao niditra voalohany teto tahiny tompo raha nabavy Marizao tahiny tompo manokana ianao na ianao niditra voalohany teto androany de nanarakaraka azy Erikaraka, Maoly Faly, Verselina, Bertsava, tahiny Jesosy daholo na rehetrarehetra Erika, misy ny Erikaraka de misy ny Erika. Alleloia. De tahiny tompo ihany koa ranabavy Maoly Faly, Tsiry Amboaramiel, Kota Leoni, Nambintso, RTCR, Andoandry zany efa tsy vaovao intsony zany efa lasa mitovy aminareo zany efa lasa fianakaviana tsy akaikitsika zany eto amin'ity fandarana ity tonga soa Andoandry Bertsava, Soameva, Fanilo Razafindramanana ohatra vitako teo koa zany maly Zina Teoda, Fleur, Rodine, Mampionina, Zina Teoda, Ajaska Patitsy, Aimé Manambotso, Angela Io, tsika zao atory izy efa mifo dia Aimé Lovely, Kotre Kamaradin'i Jesosy, Kadaka, Rantanirina Marie Charline, Alleloia, Tozy Mikael, Mahery rahan'i Jesosy, Malala hono ny anarany zokiny anabavy Marizao izy io Mahery rahan'i Jesosy Malala zany ny anarany efa ianiko androany zay Leonsia bavy Arnivo ndao ataontsika hoe Leonsia ny etsotsika anao Leonsia koa efa tsy voavoalohany androany Nicole Fanjaniana efa eto Koda Leoni efa eto Lova nabavy Lova Laila Heritage efa eto Andonina Suzelle, tahiny Jesosy Felina Rakoto, Rolianis, Anitra Nirina, Rasoeny Natalie, Razana Monika, tonga soa daholo na rehetrarehetra dia mareta hatramin'ny farany Halleloia. Fanilo Razafindramanana miarabanao koa zahay de Aimé Manambotso efa narabaiko teo de Elina tahiny Jesosy mandalo azy mafy fianakaviana raha pitsika nabavy Lova mety mbola tsy fantatrao misy fitondrana bavaka manokana ny mararitsika any Madagasikara rehefa alarobia alina de spesial fivavahana ho an'ny olona marary any Madagasikara ny fotoana sy aty andafy moa zany ka misy koa ny fandarantsika rehefa alarobia azo adinareo mandefa ny message MP rapitso ho an'izay anarana entina rehetra mbavaka zay marary rehetra zay manomboka misy symptôme indrindra re marary mafy reny fa mbola tazomitsika ny tentsika fa maty aza natsangany Jesosy maika fa marary mafy ve tsy hositraniny
rapitso ny fotoanantsika benja benjamin tahiny tompo terirany benja de tahiny tompo ihany koa olgaran orso marie gilda marie angeline de tonga soa eny ary zay ny hoe lavalava ny lista satria fa maromaro nareo ny tafiditra fa ao anatin'izay de ivavaka alohatsika loatsika ivavaka hitondram-bavaka an'izao fandaran'izao ndao mpandrosikana ny vavitsika androany iaraka amin'ny keto ny vavaka fanomboana ranompaviaina nitondra ny tenin'andriamanitra rahalahy Jonatana ary nitondra ny vavaka ho an'ny firenena ranambavy Marizo ndao ray mpandrosikana ny vavitsika aina hitondratsika anatin'izany vavaka fanomboana zany tahitompo anampaviaina anao ny fitenenana tahitompo pastera de tahitompo tsika rehetrarehetra iaraka ivavaka tsika mimetraka ny fotoana ampelantan'Andriamanitra re Andriamanitra ary anay tsara indrindra reto indray zahay mikohaka eto anatrehanay eo ndreto zay Jesosy fa vory indray manatrika ny seza fiandriananao zay amin'izao fotoana izao de manome voninahitra ny anaranao misaotra anao satria ianao no nahatonga anay teto ianao Jesosy no nanome ainanay androany ary mbola noho ianao no nahafahanay namita n'iny tontolo androna iny Jesosy ankasitraka anao zay tamin'ny zavatra rehetra izay natolotra ao anay androany eny fa na de ny ratsy koa raha Jesosy de isaoranay anao ny zavatra rehetra tompo malalo misaotra satria ny fahavelomanay ny ainay de zany ny zava-dehibe ary ny famindramponao zany Jesosy na de tsy mendrika zay Jesosy amin'izao fotoana izao de mbola menao anjara fotoana mbola menao anjara amin'izany iaino anao ivavaka iresaka aminao zany Jesosy de mbola mangataka hatrany raha anao zay tena nadio anay tsirairay avy reto satria olombelona tokoa zay Jesosy mety misy zavatra neritreretinay tsaraka ny sitraponao mety nisy zavatra nana fotoananay ka nandoto ny fonay Jesosy tamin'ity tontolo andro ity de fononay eto anatrehanao zany mangataka ny raha anao zay Jesosy tena nadio anay ary mangataka ny fanatrehanao zay Jesosy amin'izao fandaharana izao satria zava-poana ihany ny fandaharana ataonay eto raha tsisy ny fanatrehanao de aoka ny fanenao masina tena omba ny tsirairay avy any amin'ny tokantrano zay mandray na eny an-dalana naiza misy ny olona zay mandray an'izao fandaharan'izao Jesosy de tena areny feo anao izy Jesosy malalo ary ny teny zay hozarainao androany Jesosy de teny ampianatra anay teny ampiorina anay indray de sokafanay ny fonay Jesosy fa iaino anao sokafanay ny fonay hidiranao Jesosy anjakao amanontolo izao fotoananay rehetrarehetra izao Jesosy mba tsy ho verimaina ny zavatra rehetra izay ho ataonay eto tompo malala ao Jesosy sy ny milanao ao Jesosy ny reraka ao Jesosy ny kivy ao Jesosy ny tsy mahita vahaolana ao Jesosy ny tena nitady vahaolana tetiteroa Jesosy fa tonga amin'izao fandaharan'izao mba hitady anao de meteza ianao Jesosy malala hikasika ny fiainan'olona fiainanay tsirairay avy eto meteza ianao Jesosy tena hanarina anay meteza ianao Jesosy tena ampitraka anay tsirairay avy de mba mangataka ny fanainao masina zay Andriamanitra hiasa amin'izao hiasa amin'ny mpanomponao zay hitondra ny teny hiasa amin'ny pastera zay amelabelatra hiasa amin'ny mpanomponao zay hitondra ny vavaka rehetrarehetra eto Jesosy de raha koa famirahanao zao fandaharana izao ny connexion tsirairay avy Jesosy mba tsy hisy sampona mba tsy hisy ny fanelingelenana na inona endrika fanelingelenana Jesosy de raha koa fanay amin'ny rahanao zany tompo malala de manjaka fenanao Jesosy de ho anao rereo ny voninahitra aleloia amen aleloia soarana an'Andriamanitra zany vavaka izay netiny anavavitsika iaina izany aleloia mirabantsika zay mbola mety tsy voaraba tiana malala iama aleloia tahin'Andriamanitra napavy ama Henriette Rasoa tahiny tompo zay no elary fa andolotsika miroan'ny zavatra rehetra miroany idirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra noro malala sehano tahiny Jesosy ihany koa ianao de miroany idirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra andolotsika anao hira anankiray mahafinaritra ny hira enotsika ho any aminao aleloia ho any amin'ny Jesosy ho any amin'Andriamanitra isika andahoary ataotsika zany hira zany sotra anapaviaina tahiny tompo mihaja tsy alofany aina dia falibiana hitany sefa rehefa nijereko ny message tany amin'ny 2015 tany tsika niresaka farany tahiny tompo de faly mahitanao tongeto malala ornela tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra aza dino tsika ny Madagasikara any apitapitao fa rapitso amin'ny rapitso amin'ny 7 alina na amin'ny 7 sasany farafatarany de anao fandarana isika ny fandarantsika de natokana manokana ho an'ny olona marary ny ho arety mandringana io aleloia ndahoarytsika ieno hira de hitra amin'ny tenin'Andriamanitsika rehefa aveo ndahoary
Alleloia. Izy avy ireo tsy mafoy a. Alleloia. Eo arilan'i Jesosy ireo. Alleloia. Mahafinaritra be ireo tsy foko a. Eo arilanao Jesosy a. Amen. Averina ihany amafisina fa rahampitso isika dia hanao vavaka ho an'ny marary. Mety maromaro no vaovao a. Misy olona zao eto a. I Ezranina Prisy tsy ho vako tsara fa lavilavitra moa le izy a. De tonga soa ianao a. Tonga soa mihaja tsy alofana eny efa nalabaiko teo a. De nareo misy mandefa MP amiko a. De rehefa avy afaka mamaly a. Fa atao anaty live aloha tsika zao. Alleloia. Lantonirina tonga soa daholy. Mahafinaritra angeravana ny varim-bavaka azontsika tao anatin'izay fanotelon'ny alarobia zany zao rahapisy ny atsika no naovantsika an'io fandarana io, io vavaka manokana io. Fa dia azo tsapain-tanana ny valiny e. Isaorana an'Andriamanitra. Andriamanitra ny anton'izany rehetrarehetra izany. Dia tohizatsika foana io mahandra-pahatonga ny fotoana irariana hoe lasa tanteraka io aretina io a. Na io aretina io lasa tanteraka, na nareo nefa lasa zatra miaraka amin'Andriamanitra, tonga Jesosy a. Alleloia. Fa ny tompony hoe lifantoa dia tonga soa daholo. Iresadresaka tsika rehefa avy eo e. Amela behatra ny toro-tena rehefa andao aloha tsika ianao Andramo.Jonatana avy any Allemagne. Izy nitondra antsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity a. Tahiny tompo daholo ary tsika dia meno finaritra. Andramo.Jonatana anao ny fitenenana ndao ary. Meno finaritra daholo. Dia mbola faly manona fiadanany tompo amintsika tsiraray avy amin'izao alina manginy zao a. Dia mbola raisiko fifaliana ary fahasoavana ho an'andry ary havana ny famizarantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity alina manginy ity. Dia andrea ny tenin'Andriamanitra avy hatrany ary tsika ry havana malala. Dia izany teny izany dia hitantsika amin'ny Filipianina. Ao amin'ny Filipianina toko faharoa dia ny 14:4 ka hatramin'ny 5:10. Filipianina toko faharoa 14:4 ka hatramin'ny 5:10. Dia rehefa hitantsika ny teny dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomonomana sy ny tsy fisalasalana, mba tsy ho manatsiny sady tsy misy fitaka ianareo, dia zanak'Andriamanitra tsy manana didy eo amin'ny firenena meloka sy maditra izay isehonareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao. Amen. Hozy ilay ten'Andriamanitra teo hoe ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomonomana sy tsy fisalasalana. Alleloia. Androany havana malalitsika dia hiresaka bebe kokoa ny amin'ilay resaka teo hoe ilay fimonomonomana. Satria ry havana malala dia anisan'ny zavatra tena hoe misy dikany lehibe ao amin'ny fiainantsika ilay resaka fimonomonomana io. Dia eto ilay ten'Andriamanitra dia milaza hoe ataovy ny zavatra rehetra hozy izy amin'ny tsy fimonomonomana. Maro amintsika ry havana manalala mbola tena hoe ao anatin'izany toetra monomonona izany. Tsy mahay mankasitraka ny amin'ny zavatra tranga eo amin'ny fiainantsika, ny amin'ny valim-bavaka izay nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, ny amin'ny lalana izay nitondran'Andriamanitra antsika, dia tsy mahay mankasitraka isika matetika. Fa matetika isika zanak'olombelona, matetika isika mpanompon'Andriamanitra dia manana io toetra io foana hoe monomonona. Na ohatra ny hoe misy zavatra sy nataontsika dia manao antsika indraindray, fa mbola ao anatintsika ilay toetra hoe monomonona. Fa androany ilay ten'Andriamanitra ry havana dia milaza mihitsy hoe ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomonomana sy ny tsy fisalasalana. Ry havana malala, andao nge ka ten'Andriamanitra anankiray ahitantsika an'izany hoe ahoana ny tena faratsian' izany fimonomonomana izany eo amin'ny fiainantsika. Inona ny voka-dratsiny izany fimonomonomana izany eo amin'ny fiainantsika, ary inona ny voka-tsoa ho raisintsika raha mahay mankasitraka an'Andriamanitra isika amin'ny zavatra rehetra. Dia manasa anao ny tena kandao nge vakintsika ny amin'ny bokin'ny Nomeria. Ao amin'ny Nomeria toko fa 4:4, Nomeria fa 4:4 dia ny 9:20 ka hatramin'ny 7:30. Nomeria toko fa 4:4 dia ny 9:20 ka hatramin'ny 7:30.
Dia vakiantsika ilay teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona ka nanao hoe mandra-pôviana no mbola andeferako amin'izao fiangonana efa reniko ny fimonomonana ny zanak'Israely izay imonomonomany amiko. Lazao aminy hoe raha velona koa hoy Jehovah dia araka izay nilazaiko teo anatrehako no ataoko aminareo. Ety amin'ity hevitra ity no hiampetrapetrahany ny fatinareo ary ianareo rehetra izay voalamina araka ny nanansananareo dia ny hatramin'ny 20 taona no miakatra izy efa monomonona tamiko dia tsy ho tonga mihitsy any amin'ny tany izay nananganako tany ampahonenanareo afa-tsy Kaleba zanak' Jefone sy Josoa zanak' Nona. Amen. Ry havana malala, reto ary efa fantatritsika rehetra fa ny zanak'Israely dia anisan'ny mpimonomonona raha tato anatin'ity baiboly ity. Ny zanak'Israely dia tsy mba mahay mankasitraka izany mihitsy amin'ny fiainany fa mahita zavatra nomezantsiana an'Andriamanitra foana, mahita zavatra ho tenenina foana ny eo amin'izao, na dia efa misy valim-bavaka ara ny eo amin'izareo. Zao raha mbola tany amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely dia tany zareo dia efa nanomboka mimonomono efa taraina tamin'Andriamanitra ny amin'ny ady izay nilalovany zareo, ny amin'ny fanenjehana, ny amin'ny fanandevozana izay niainany zareo tany. Dia tany zareo dia efa menomenona taraina tamin'i Jesosy. Afao ny adinay Jesosy fa mijaly izay. Aiza ve ko isan'andro izay dia hanompo an'ny Farao, aiza ko tongolo foana no anay isan'andro. Maraina ka hatramin'ny hariva dia miasa foana izay. Izany toetra nanana zanak'Israely. Dia izao ry havana, nenoan'Andriamanitra vavaka ry zareo. Nafahan'Andriamanitra tao amin'ny tany Egipta ry zareo. Nentin'Andriamanitra ny ampitan'ny ranomasina mena ny zanak'Israely. Dia avitra, dia voavonjy. Fa izao ry havana malala, vao nisy zavatra problème kely, vao nisy zavatra nitranga kely teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely, dia izao ry havana malala, adinony zareo ilay fitahian'Andriamanitra efa niseho teo amin'ny fiainany. Adinony zareo ilay lalana nitondran'Andriamanitra ny zareo. Fa izao verina indray zareo monomonona, verina indray zareo nametsiana an'Andriamanitra. Dia ny zavatra nilazainy zareo dia hoe tsy aleonay ve hozy izy maty tany Egipta ihany? Tsy aleonay ve hozy izy nanompo amin'ny Farao any? Tsy aleonay amin'ny venina tongolo isan'andro? Ry havana malala, mampalahelo nalahelo Andriamanitra tamin'izany fisainana izany. Ry havana malala, za tena miteny anao androany raha mbola izany ny toetranao, raha mbola ao anatinao izany toetra izany hoe tsy mahay mankasitraka izany mihitsy ninona zavatra misy eo amin'ny fiainanao, tsy mahay misaotra an'Andriamanitra ninona zavatra eo amin'ny fiainanao, fa na dia efa tonga izao reo mivalim-bavaka dia mbola misy zavatra tenenina foana. Misy ry havana malala olona tahaka an'izao ohatra hoe mahazo fanomezana izao izy avy amin'ny ray aman-dreny dia mahita zavatra ho tenenina foana, tsy mahay mankasitraka mihitsy. Dia malahelo ny ray aman-dreny mahita an'izany toetra izany. Malahelo ny ray aman-dreny satria avy amin'ny fony ray aman-dreny nanomezana an'iny fanomezana iny, nanomezana an'iny cadeau iny, nefa avy eo tsy fisaorana ny azon'ilay ray aman-dreny fa fimonomonomana. Dia izao raha izany foana dia mety tsy hametsy ny ray aman-dreny, mety ho kivy ny ray aman-dreny manome cadeau anao isan'andro satria rehefa manome anao dia mimonomonona indray ny azonao avy eo. Dia tahaka an'izany koa ry havana malala Andriamanitra. Malahelo koa Andriamanitra raha mahita anao monomonodava eo amin'ny fiainanao, tsy mahay mankasitraka. Dia izao ry havana malala ilay teny nivakiantsika teo amin'ny nomery teo teo tezitra Andriamanitra. Hozy izy ilay nomery 4:12-20 teo hoe ary Jehovah hozy izy niteny tamin'i Mosesy sy Arona ka nanao hoe mandra-pôviana no mbola andeferako amin'izao fiangonana ratsy monomonona amiko izao. Ry havana malala, izao ny zavatra nitranga tamin'ny zanak'Israely vokatra izany toetra nananany zareo izany. Ny 20 taona miakatra hozy izy ilay ten'Andriamanitra, tsisy nahita an'ilay tany Kanana, tsisy nandova ilay tany Kanana ny 20 taona miakatra satria dia mimonomonona tamin'Andriamanitra. Mampalahelo ry havana, izany tany Kanana izany nefa dia tena hoe tany tsara, tany tondra-dronono sy tantely hozy izy ny ten'Andriamanitra. Ry havana malala, Andriamanitra dia manana programa tsara koa eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Andriamanitra dia
hampandovantsika le tany Kanana koa. Te hanome fiainana tsara ho anao koa Andriamanitra. Te hanome fanomezana tsara anao Andriamanitra. Fa zao ry havana malala, raha ianao io mbola manana ny toetra tahaka an'ireto zanak'Israely reto ianao dia mety milaza aminao fa mety tsy ho hitanao koa le tany Kanana. Mety tsy ho hitanao koa le voninahitr'Andriamanitra hiasa ao amin'ny fiainanao raha mbola nananao zany toetra mimonomonina zany. Ry havana malala, ozy le ten'Andriamanitra eo amin'le nomerity toko 4:7-30 dia hoe dia tsy ho tonga any mihitsy any amin'ny tany izay nananganako tany amin'ny mponenanareo afa-tsy Kaleba zanak' Jefone sy Josoa zanak' Nona. Naninona moa ry havana malala? Kaleba sy Josoa nandova an'izany tany Kanana zany, nahita an'izany tany Kanana zany. Dia zao ry havana, izy mirahalahy reto dia tsy tahaka an'le ny ankamaroan'ny zanak'Israely. Izy mirahalahy reto dia nanana toetra hafa mihitsy tamin'ny fanarahany dian'Andriamanitra. Zao nisy fotoana izy mirahalahy reto nirana nandeha nakany tany Kanana, nandeha nisafy tany zareo. Dia zao ny zavatra hitan-jareo tao dia hoe mahafinaritra ny tany ao izy mirahalahy. Efa nomen'Andriamanitra antsika izany tany zany ozy izy fandaotsika ho ao. Zany hitan'izy mirahalahy. Fa ny le zanak'Israely le mpimonomonodava, le mpametsy ny lavan'Andriamanitra, izao ny zareo. Vonoiny le olo ao izy tsika. Dia zao Kaleba sy Josoa indray nandeha ho vonoina izy zareo reto. Satria zao ry havana malala, ny zanak'Israely dia tsy mahita ny soa ataon'Andriamanitra mihitsy. Tsy mahita ny fahatsaran'Andriamanitra mihitsy eo amin'ny fiainana. Fa le zavatra ratsy foana ny raisin'izy ireo. Le zavatra nomezan-tsinan'Andriamanitra foana ny raisin'izy ireo. Fa Josoa sy Kaleba tsy tahaka an'izany. Josoa sy Kaleba dia nahita ny fahatsaran'Andriamanitra foana teo amin'ny fiainana. Ninona zavatra mety niseho dia tsapan'zareo fa Andriamanitra dia Andriamanitra tsara. Andriamanitra malala an'izay heverana ny fiainan'izy mirahalahy. Izany ny tao an-tsainy. Dia zao ry havana malala, Josoa sy Kaleba ozy izy le ten'Andriamanitra andova an'le tany Kanana. Aleloia. Ianao koa ry havana malala, nazazy amin'ny teny ity tena hoe sitrak'Andriamanitra sika raha hita an'izany tany zany. Tian'Andriamanitra sika ry havana malala hanana fiainana tsara, hanana fiainana mahafinaritra. Fa zao ry havana, androany ny ten'Andriamanitra dia tonga amintsika hoe aza mimonomonina. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomonoana, fa ataovy ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra. Misy miteny ihany hoe izay zavatra rehetra atao ianao dia atao ho an'Andriamanitra daholo zany. Dia manomboka androany zany ry havana malala, aoka tsika tena hoe hanana toetra ankasitraka, hanana toetra hisaotra an'Andriamanitra foana. Fa zao ry havana malala, zany toetra zany no ankasitrahan'Andriamanitra. Misy teny zay milaza zany hoe izaho izy manana hevitra heverako anareo dia lalana hitondra fiadanana zany fa tsy loza. Ka zao ry havana malala, ianao zany raha ohatry ny hoe manome tsinan'Andriamanitra foana ianao dia ohatry ny hoe milaza ianao fa tsy hain'Andriamanitra mitondra ny fiainanao. Ohatry ny hoe miteny ianao hoe tsy hain'Andriamanitra mandamina ny fiainanao. Fa diso zany ry havana malala. Andriamanitra dia karakarantsika ny tanjony. Andriamanitra dia manana lalana tsara hitondrana antsika. Ary tsy hanapotika antsika noviana zany ozy le teny teo fa hitondra fiadanana ho antsika. Ka ianao androany raha mety hoe ao anatin'ny olana ianao, mety hoe ao anatin'ny sedra maro ianao androany dia zao raiso am-pifaliana zany. Aza raisinao mihitsy zany hoe hitondra fahanam-potehana ho anao. Fa raiso hoe Jesosy za tsy monomonina aminao fa mba ho ananako koa ny toetran'ny Kaleba sy Josoa. Hankasitraka anao hojerevako amin'ny lafy tsara foana ny lalana hitondranao anahy. Fa raha zany toetra zany ananantsika ry havana malala dia ho ambinintsika, ho arovan'Andriamanitra tsika ary hanehon'Andriamanitra ny herintsika eo amin'ny fiainana rehetra izay lalovantsika. Dia mino ry havana malala fa voaray antsika izay hafatra izay dia mivoninahitra dia an'Andriamanitra irery ihany. Aleloia. Amen. Aleloia. Soratsika an'Andriamanitra zany
ten'Andriamanitra zay nentiny rahalahintsika Jonatana izany, halleloia. De tahiny tompo rahalahy Jonatana tao anatin'izay ten'Andriamanitra zay nentinao zay matoky sy mino fa voarainy olona tsara izany ten'Andriamanitra izany, halleloia. Tsy haiko raha nisy olona vaovao teo niditra ohatrantsika ihany angambany efa tara-paiky daholo ny sasany Samir Tansia, Sandrine Erika, Maman Valtina, Prétan Marie, Tirarakoto Arzaka, Fintso, zay zao mbola tsy hitako teto dia tahiny tomponareo zay ngamba mbola tsy voaravako teto Ezranina, tahiny tompo, halleloia. Io ten'Andriamanitra io soratsika aloha rahalahy Jonatana tondra zay ten'Andriamanitra zay, mahafinaritra be ny ten'Andriamanitra. Za teo neno an'izy message mihitsy hoe tena tsara be ny toriteny, tsy hitanareo mahafinaritra be le toriteny to de mananatra be le toriteny ary to de mahatonga saina. Any androantsika tena hiresaka manokana momba an'izany fimonomononana sy ny voka-dratsy ny fimonomononana izay tsara tenenanao ety am-panombohana, fa izaho zao de olona mpimonomonona fatrampimonomonona taloha tamin'ny vao nanomboka nivavaka, fa zao indray fahatra tsy tena tsy monomonona, halleloia, satria resy lahatra fa tsy mitondra namakaiza ary tena mitondra voka-dratsy ngezaka mihitsy ny fimonomonana, ka de ifananarantsika tokoa zany amin'ity androany ity. Io ten'Andriamanitra io somary sarosarotra azo izy io le Filipianina teo, fa ho azaveko anao ny tian'izy io tenena aloha ety am-panombohana. Hoy le ten'Andriamanitra Filipianina 2:2 andininy fa 4:12 sy 5:12. Zao ny vakin'le izy aminaran'i Jesosy ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomonona sy ny tsy fisalasalana, mba ho tsy manatsiny sady tsy misy fitaka ianareo de zanak'Andriamanitra tsy manana didy eo amin'ny firenena meloka sy maditra izay sehonareo taka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao. Ny olana masitra indray mahatokana tena zavanareo an'izay teny zay aloha anisan'ny zavatra olana eo amin'ny fahalalany olona ten'Andriamanitra ny mamaky teny nefa tsy azony akory zay zavatra lazain'izy de dinganiny fotsiny. Dia ndraindray misy zava-dehibe, tsy hoe ndraindray misy zava-dehibe foana ambadiky ny ten'Andriamanitra. Koa aza kivy aza manino izy ty, aza mora le zavatra tsy azonao de na io foana ary vakinao mandrafa azonao azy de zay ny tena tsara indrindra. Ny hevitry ity de ohatrohatr'izao vakio zany tototra zao hoe izay rehetra ataonareo de atao foana tsy misy fimonomononana. Andiny fa 7:12 izay rehetra izy teo ny hevitry zany de ohatr'izao hoe izay rehetra ataonareo de atao foana tsy misy mimenomenona sy ady hevitra, halleloia. Zany hoe le ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomonona sy ny fisalasalana. Fimonomonona zany tena arabaky teny hoe fimenomenomana ary le hoe tsy amin'ny fisalasalana ary tsy amin'ny ady hevitra. Rehefa zavatra vidinao hevitra foana de misy fisalasalana zay ao anatin'le izy de tsy mahasoa antsika nefa zay fisalasalana zay. Ary 5:12 midika hoe mba tsy ho manatsiny izy teo, mba tsy ho manatsiny sady tsy misy fitaka ianareo de zanak'Andriamanitra tsy manana didy eo amin'ny firenena meloka sy maditra zay isehonareo tahaka ny fahazavana amin'izao tontolo zao. Ny hevitra zany de zao manao hoe mba tsy hanatsiny sy adio ianareo ary ho zanak'Andriamanitra tsy misy tsino eo anivon'ny taranaka tsy marina sy ratsy fanahy ary koa mamirapiratra eo anivon'izany taranaka zany reo zay fanazava amin'izao tontolo izao, halleloia. Zany hoe ianao zany aza ataovy zay tonga anao tsy hanatsino eo amin'izao tontolo izao tena feno tsiny ity, amen. Mba hahatonga anao fahazavana eo amin'ny toerana misy anao io de tena marina nefa zany satria zao mpimonomonona ny tany ary rehefa jerentsika ny salanisa tao anatin'ilay teny vakina tao amin'ny nomeri teo de olona be de be mihitsy fa olona roa ny tsy monomonona. Zany hoe mety tena 0,virgule mihitsy zany 0,0 mihitsy zany raha hoe teny tsika hoe 4% ny olona mpimonomonona, 0,0 mihitsy zany raha hoe 4% ny olona mpimonomonona, 4% ny olona mpimonomonona, 4% ny olona mpimonomonona, 4% ny olona mpimonomonana, 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 4% ny olona mpimonomon
de tsisy 4% zany fa tena mety 0,, tsy fantatro a ny olona mba tsy monomonina raha jerena zany hoe tao anatin'zany tantarany Josoa ndreo jerentsika tantarany Josoa teo angalatsika fampianarana ngeza be a izany tantarany Josoa izany. Halleloia. Exodosy Numérie tantara vakina teo a Numérie tao anatin'ilay teny vakina tao Numérie teo de retour ny anaran'izay zavatra hainareo zay. Numérie toko efatra amby folo a andininy fa enina amby roapolo. Halleloia. Sady mijery anazy de misy olona vaovao a mialohan'ny ondreako izay tena Andriamanitra tsy afaka iarabanareo intsony a evitako teo zao ry faly raha heritovo a tahiny tompo zay a efa lasany ambony any moa izy mino fa mbola ao izy dia ho ten'Andriamanitra ary zao anteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao hoe mandra-pahovinana mbola andeferako am'izao fiangonana ratsy mimonomonina amiko izao. Efa reko ny fimonomonona zanak'Israely izay monomononany amiko tsy ny fitarainana ihany ny ren'Andriamanitra efa reko ny fitarainany fa ny fimonomononana koa de ren'Andriamanitra ary loza izy satria zao ny anin'Andriamanitra teto raha velona koa andiny fa valamboapolo lazao aminay raha velona koa ho Jehova zany hoe Jehova velona mandrak'izay ary fa omeka tsisy fiandohana tsisy fiafarana zany hoe tena marina de tonga de zay izy raha tsika olombelona mbola raha velona koa de ohatr' zao raha mbola velona koa de tsisy mandovana raha mbola velona koa de tsy miditra am'ty tanàna ty nareo zay ndray aman-dreny fizy maty avy de afaka miditra ao ny olona fa raha Jehova zany hoe raha mbola velona koa ka Jehova velona mandrak'izay de zao no teneniny raha velona koa Jehova zany hoe ny tena marina zany to de ho tanteraka reto zavatra eto araka niny lazainareo teo anatrehako no ataoko aminareo. Inona zavatra nytenenindreo olo reo tsara fantatsika reo olo reo a ao ambadika kely ao ao amin'ny Numérie toko faefatra amby folo fa ao ambadika ao ambadika ao ny soramandry de manao hoe Numérie toko faefatra amby folo ny nandavany zanak'Israely tsy akatra eo amin'ny tany Kanana. Ianao ampiakarina fa ianao nanda tsy akatra eo ozy Andriamanitra zay nolazainao teo no tanteraka aminao fa zay tsy hiditra ao inona zavatra andragny averiko kely ny tantara any amin'ny Numérie toko fahatelo amby folo de nasiana mpisafotany 12 lahy andeha hisafotany de reo daholo ny anaran'izao amin'ny Numérie toko fahatelo amby folo andiny faefatra ka hatramin'ny fa enina amby folo reo daholo ny anaran zareo de rehefa lasa verina avy any de hitandrareo tokoa le tany amenna Andriamanitra zany tsy mandainga raha ny teny hoe misy tany tondratry nosy tantely any vokatra be ny zavatra ao tena tanàna mahafinaritra de ny tena marina nandehanakandro zareo de ny teny any amin'ny 17 de rehefa miverina avy any zareo a de mitondra vokatry ny tany pirofo mivaingana fa tena nisy ary zareo mihitsy mivakivava ny tenany hoe rehefa vakivaporoany de andiny fa 17 amin'ilay Numérie toko fahatelo amby folo nge bakitsika Numérie toko fahatelo amby folo andiny fa 17 zao ny teniny zareo ary laza taminy izy ka nanao hoe tonga tany am'le tany nanyrano anay zay ko tondratry nosy tantely tokoa izy ary tony ny vokatra avy tany. Inona zavatra tiana tongavana zavady zavatra tiana tongavana de zao tanteraka tokoa ilay tenin'Andriamanitra misy ny zavatra nampanantenan'Andriamanitra be de be ny olona mivavaka be de be ny olona mino an'Andriamanitra fa tsy mino ny tenin'Andriamanitra tsy mino izay nylazain'Andriamanitra ary hitako hoe matiantoka any reny olona reny matiantoka ianao raha entina mivavaka nefa ianao ary tsy mino an'ilay valim-bavaka fa mahatonga ny vavakantsika mivaly ary za de miteny anao voninahitra ho an'Andriamanitra fa misy valim-bavaka eto amin'ny fandarantsika eto ny mahatonga tsika eto mandray valim-bavaka foana de tsotra tsika mino mivavaka tsika de mino fa isy fa le valim-bavaka be de be ny olona mivavaka fa n'ilay zavatra angatany ary tsy inony akory zay aloha de efa tsy mety mila manam-ponoana ianao mangataka zavatra anankiray ianao a de ino fa ho azonao iny. Halleloia. De zao
reto olo reto a nahita sy natsapa fa Andriamanitra tsy nandainga fa ny teny Andriamanitra de tena nisy a ilay zavatra tenin'Andriamanitra tena tondra dronono sy tantely tokoa izy amenna ko Andriamanitra ny eny sy ny amenna ny tena izy misy tany tondra dronono sy tantely any de nisy le izy ary le izy rehefa nisy de nitondran'ny zareo porofo mivaingana misy fa mivoloboka ohatr'izany amponga be-danitra tena ampepam-boloboka entina olona roalahy tena hoe tena nisy le izy alleloia fa ny olana rehefa nisy le izy Andriamanitra tsy marina raha misy zavatra folo tenen'Andriamanitra de tsy hoe ny ray na ndrona ny telo marina de ny ambiny diso tsy marina zany ianao rehefa misy olana na zato aza ny olanao fa tenen'Andriamanitra nao tafavoaka ianao amin'ireo olanao zato reo de afaka ny ray ny roa ny telo afaka ny folo de aza misalasala ianao ny amin'ny 90 ambiny amen alleloia fa reto lera reto de nahita hoe tena nisy marina tokoa Andriamanitra le hoe nisy le tanàna misy le vokatra kanefa kosa 9:20 eo ny olana kanefa kosa mahery ny olona zay monina am'izany tany zany ary ny tanàna de manda sady lehibe de lehibe ary koa ny ary koa nahita niteraky ny anakita teo zay ny amalekita ny nonona ty amin'ny tany atsimo ny atitany amin'ny sy ny jebosita ary ny amorita ny monina any amin'ny tany avoana ary ny kananita ny monina eo amoron'ny ranomasina any amin'ny Jordana tanao ny teny zavatra pozitif anankiray roa telo zareo a ny aminy tanteraka tokoa tena tondra dronono sy tantely a tena ohatr'izao a tena ohatr'izao ekeko fa misy ny vokatra tsara be tondra dronono sy tantely 5 de ny teny point négatif rehetrarehetra am'izay mahery be ny olona ngezabery zareo voalohany indrindra izy aloha ny teny anazy fa mahery le olona zareo ke mbola tsy niady tsy mbola niady ny poziny fotsiny hitanao ngeza ary zay efa problème ny zanak'Israely foana any ka nateo i Goliata de ny angezany no nijereny zareo raha ny angezany fahavalonao foana nijerenao tsy ahita ny abean'Andriamanitra mihitsy ianao ry havana malala tsy ahita ary ianao tsy men'Andriamanitra fahavalo kely zany fa fahavalo be foana no men'Andriamanitra anao mba hahitanao zany atao hoe fahagagana miaraka amin'Andriamanitra ianao hoe ry havana de mba fiaira ve ianao ry havana rehefa hoe za tenako anao zay taloha mpiady rehefa ny ampianarana de mba fantatrao za rehefa miady taloha de raha vao kely no izahako ny olona hiady amiko de matahotra zao ny atahorako zay taloha tena rehefa mianatra tam'izany zay mpianatra nanisana de matetika miady rehefa misy miady foana rehefa efa misy toerana fedina zay eo nanisanao midinareo midinao ambany eo de eo malalaka de eo zay te hiady ve zany eo anaty récréation misy mifampila anina de rehefa mirava miady efa Pauline koa maholo falita amin'indray mbola tany amin'ny EPP efa mbola kely de titian'izany tany amin'ny EPP koa zay efa mpiady tao Kadivato de za resiny navotan'ny Pauline fa resiny Fantsabe fa rehefa taty amin'ny anana rehefa miady de zao zahako raha hoe ifanandrana amina olona ka kely noho izaho de matahotra zao mahatonga ana matahotra raha resiko iny de tsisy rarinao anazy satria za rehefa ngeza azonareo tsisy iorakoraka anazy hoe naresy raha ka le olona rehefa kely ke fa resiko raha teo io fa aza mba resiny io fa tonga de mihetry voninahitra mandrakizay eo amin'ny fianarana io misy namako zay efa lasa namako izy fa olona natonga namana izy zany zao izy mety mijery eto ka izy fa samy efa lasa mpanompon'Andriamanitra zay ty andafy am'izao fotoana zao kely zany ny anarany etra zao mbola kely ny fiantso azy fa mahay miady be zany ravana malala nefa kely tadidiko mihitsy izy niady tamina olona ngeza be zay namana ngeza be zay niady taminy fa tena resinao efa ngeza be de zahako nilany izy iovaniny tam'izany nampatsivoka anazy mihitsy taty rehefa tapatory teny tany amin'ny fiangonana zareo de fakahita de nampatsivoka azy tadidinao ve va tsika sy anao tena tsy tsariny mihitsy ny tam'izany de tedaviny foana zay hiady amiko de za tsy saky izy kely nefa fantatro fa mahay fa ny antony tena sahako le miady amin'olona lehibe noho izazy ny antony de zao
raha resin'iny tsy olana mbola ho safosafon'ny olona ary novotandry mampihoe raty kely fa raha maharesy an'iny andra rehefa raitra le atamba be reny de ny ataoko voalohany tonga de zengezany ahako zengezangezo eny tonga de tandroako de am'izay fotoan'izay ny olona to de matahotra anazy daholo hoe ohatrohatr'izay zany le izy ary tiako tenena de zao iza moa no ny teny ry havana malala ka normalna nge ry havana rangeza be reo olona reo normalna nge ry havana ny zavatra fihinany jereo zavatra fihinany any amin'ny 740 jereo tsara 740 am'le numeritiko 740 teo zao ny zavatra nitranga nakany amin'ny loasa eskola izy ka nanapaka sampam-boloboka zay nisy teo amin'ny sampaony ray de nolanjaindreo lahy tamin'ny hihazo izany amponga amben-danitra sy avy avy nitondrany koa ngeza be daholo zany fantaina apetrako aminao ahoana moa tsy angeza be ny olona any da zavatra ohatr'izany koa no hoaniny ara-dalàna zany normalny zany ny olona mipetraka any Dobay ny tompo tanànany a Dobay de manan-karena be daholo ka tsy amitsy anao hoe oay to manan-karena be zareo le olona ty a Dobay ka zareo mihitsy manan-karena ka ny olona tao ngery avana reo ny zavatra fihinany ke normal izy ngeza be fa mifantaina mipetraka amintsika fa tena mipetraka amintsika de zao moa ve alleloia moa ve Andriamanitra ny teny taminao hoe andana maka voaloboka ngeza be dia avy eo ianao maka kely amin'iny fotsiny de aza makao ny tenin'Andriamanitra de zao omeko anao zany tanàna zany ka rehefa omena anao io de zay fotsiny ny ao an-tsainao tsy mirahatsiny hoe olona ngeza be sa olona kely fa ny zavatra fantatrao de omena anao io alleloia amen tsisy azo atao misy olona manao appel maika be de mba ataovy message azafady mba atao message kely azafady ataovy message am messenger de tonga de valia mampionona zao de zao mialatsiny amitsika vetikivety kely fotsiny tena misy olona miantso tena farak'izay urgent de asitsika sarisary kely aloha vetivety kely fotsiny asitsika vetivety kely fotsiny tena urgent be mihitsy loha izy mialatsiny kely ry havana fa de mafy moa ty aditsika ty fa de tena misy olona tena miantso maika be de maika be am'izao fotoan'izao ya misy le ianao le miantso maika be tena urgent be io mba engaviko ianao raha mety mba hiantso any mampionona messenger zao afaka to de mamaly anao izy zao afaka to de mivavaka anao izy zao tsy afaka manapaka fandaharana ako fa fantatro fa maika be matoy anao manao ohatrin'io aza matahotra ianao tsy fantatro zavatra mahazo anao fa fantatro fa zavatra miatra manainy hivavaka ao anao zay izy zao mivavaka ao anao mba messenger mampiona ianao miantso raha mety ankilatra mampiona efa ndresaka any nareo mirahavavy de mba tonga ianao de mba miresaka am'izao fa tsy afaka tapahako ny life azafady mialatsiny fa fantatro tsy mametsiny anao ako miinsista miantso io ianao fa fantatro fa maika be zavatra hitadiavanao atsika am'izao fotoan'izao alleloia de mahereza daholo tsika rehetrarehetra raha ohatra mampiona mba mahaino anahy de mba antsona kely ny namantsika mpiona amintsika matetika iny dia mba antsona izy azafady ary zareo atsy tanan-dehibe ay ok zao mampiona fa misy message tonga
Mpafantatra ny zavatra mitranga. Ok, miaratsiny aminareo aloha, miaratsiny aminareo fa zay le zavatra mitranga. Maherezy vitako le message. Tsy mampatahotra io, aza mipanika amin'io. Ianao le mandefa message amiko sy miantso anahy io ny tiantefan'ny teniko zao. Za miteny anao androany, inoy tsy maninona io. Amenina. Angatantsika amin'Andriamanitra fa tsy maninona io. Mbola hifankahita eto tsika, tsy maninona io. Zay inona, fa zay ny tena izy. Alleluia. Apiko ianao, apinay ianao, apin Jesosy tsika rehetrarehetra ifampitondram-bavaka tsika rehefa eo. Mahereza, tsy maninona io. Tsy hoe ambaniko akory le izy fa za miteny hoe tsy maninona io. Ndao tsika ifantoka amin'ny toriteny de rehefa avy eo tsika mifampiantso. Aza mipanika be ohatran'io fa hain Jesosy io. Alleluia. Vitako nijery kely teto ianao teo fa ohatran'ny niala dia mino fa hiditra eto ianao de miatombena tsara aloha, miatombena tsara aloha. Alleluia. Fa mahasitrana ny tenin'Andriamanitra. Mahasitrana ty fivavahantsika ty, mahasitrana ty fandarantsika ty fa misy Andriamanitra miasa eto. Alleluia. De verina amin'ny toriteny am'izay tsika zao. De zao taizitsika nojanona teo. De zao am'izay hitandrao hoe reto le izy tena nisy le tany ohatr'izao. Fa zao ny olo angengeda be mihitsy e. Any amin'ny de niteny izy de Kaleba ny teny. Izy zany miteny le zavatra negativa rehetrarehetra teo mba tsy hiakarana eo amin'ny tany io. De Kaleba ny teny 170. Fa Kaleba de nampangina ny olona teo anatrehany sesika ny hoe andeha isika hiakatra mihitsy fa mba azahoantsika azy fa resy azy tokoa tsika. Alleluia. Inona no anaty eritreritry Kaleba? Kaleba ve matanjaka an'ireo olona rehetra eo? Mitovy. Reo mpisafy tany reo mitovy reo. Mitovitovy ny gabarian'ireo, mitovitovy ny tanjakareo, mitovitovy. Tsy de misy zavatra hoe olona tena spesiala be tamin'ireo fa mitovy. De rehefa mitovy i Kaleba rehefa ny teny andao hiakatra fa ho azontsika io. Ny vatana mitovy, ny tsanganana mitovy, fa ny finoana tsy mitovy. Ny Kaleba finoana ny tao anatiny, ny mason'ireo mitovy, fa tsy nampitovy azy mason'ny olona tsy mino sy ny mason'ny olona manam-pinoana samy hafa. I Kaleba tsy le olona ngeza tsony no jereny, fa Andriamanitra efa napana tena. Andriamanitra efa napana tena. Ravana malala. Za teteny aminao androany, mila mihaino tsara nareo androany. Andriamanitra efa napana tena anao fa hiakatra eo ianao de ndana miakatra. Mety mifanohatra amin'ny zavatra hitanao, zavatra nieritreretinao, ianao hoe hiakatra eo amin'ny tany kana de niakatra fotsiny. Fa ny tenin'Andriamanitra de miteny hiakatra eo nareo. Na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana de hiakatra eo nareo. Fa nareo de tafakatra eo. Le zavatra angeravana tena zareo ny haiko tena nisy le tao amin'ny tany kana tena nisy. Misy ny tany kanana, misy le izy. Alleluia. Le izy misy. Alleluia. Nitobana Bavlinda afaka tsika. Alleluia. Amen. Le zavatra misy. Fa Kaleba to de niteny ndao fa ho azontsika io. Fa 9:30 ny vato misakana de vato misakana foana. Ary aza mba miaraka amin'olona ohatran'ny reto olona 10 reto ry havana fa tena tsy afaka ny androso. De mbola niteny andro fa kosa izany lehilahy izay niara-niakatra taminy tsy mahazo miakatra ndresy olona tsika fa mahery nosika izy. Hitanao? Zareo ny solon'ny tenina ny solon'Andriamanitra. Izy no niteny tsy mahazo miakatra ao tsika. Fa maninona tsy mahazo miakatra ao? Mahery noho isika izy. Iza no niteny fa mahery noho izy. Ny feo amin'ny fieritreretany ihany. Tsy ny feo an'Andriamanitra fa ny feo an'ny devoly.
Alleloia. Afaka miresaka amin'ny aim-penareo mirahavavy zay a resaka amin'ny aim-penareo linda. Alleloia. De zao a tsy mahazo miakatra antsika eo zizy fandresantsika ry zareo fa maherino isika izy de nylaza raha tsy nitany zay nosafony zanak'Israely ka hoe tany zay nandehanana ny savony de tany tena mandevona no zay moninao ary ny olona rehetra zay hitanao teo de vavety be ary nahitany Nefilima tao zahay tantarainy daholo ny foko rehetra hitany tao taranaky ny anakita avy amin'ny Nefilima ary teo masonay de tahaka ny tsingetany izahay kely de kely ny dikan'izany ary toy izany koa izahay teo masony kely de kely. Alleloia. Ka iny ravan'Andriamanitra tsy amme anao fahavalo ngeza kely zany e raha fahavalo kely foana ny eo anoloanao de tsisy ahitanao ny herin'Andriamanitra fa ny herinao no hita ary fandresena tena mezinezina de fandresena azonao tanaty ady mavy nefa ny fandresena efa nomenanao. Anisan'ny tenenao kan'izany raha nabavy linda zay mandalo mety mandalo olana am'izao fotoana zao sy nareo rehetra zay mandalo olana. Alleloia. Alleloia. De teo am'izay niezaka ihany Josua sy Kaleba niteny ataontsika hiakatra raha sitraky Jehova any amin'ny nomeri toko 412 any am'izay raha sitraky Jehova de hitondra atsika ho am'izany tany zany izy ka omeny atsika de tany tondra Drozy tantely fa aza mihodina amin'ny Jehova nareo aza matahotra ny tompon-tany fa hanina ho atsika ireo hanina hohanina fotsiny reo izy Josua sy Kaleba hanina ho atsika ireo ny fiarovana efa niala taminy ary Jehova momba atsika ko aza matahotra ianareo fa saika ny vonon'ny olona zareo ny tenen'izany satria nanino satria nanam-pinoana ary zareo tsy tiany mahita olona manam-pinoana satria ny finoany zareo de izy maty finoana izy ora nefa tsy zany fa ny finoana izy ora de zao nomenantsika tany io ny fandresena nomenanao iza hoa nomen'Andriamanitra fandresena fa tsy tsika mivavaka reto iza hoa nomen'Andriamanitra valim-bavaka fa manina ho antsika no misalasalany amin'Andriamanitra fa manino tsika tsy mety manana toe-po tahaka ny Josua sy Kaleba fa tezitr'Andriamanitra ary ny anin'Andriamanitra raha mola velona koa izy de zao araka ny zavatra neritreretinareo no tonga aminareo. Amen. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ety amin'ity efitra iny apatraparan'ny fatinareo ary ianareo rehetra zay voalamina araka ny nanisanareo de ny hatramin'ny 20 taona no miakatra izay efa nymonomonina tamiko izay nymonomonina zay rehetra nymonomonina nanomboka teo amin'ny 20 taona teo no miakatra efa manana fisainana misaina tsara tsy le monomonina ankizy io a tsy le zazakely 5 taona reny a fa isika efa afaka misaina tsara fa mbola ny monomonina to de izy Andriamanitra nareo rehetra zay monomonina teo de tsy ho tonga any amin'ny tany zay nananganako tanana amponenanareo afa-tsy Kaleba zanaky Jefone sy Josua zanaky Nona. Zao ravana malala averiko aminao fa za taloha olona tena mpimonomonina be tsy misy oatra vonomboka ny vavaka de za mieritreritra hoe vao mivavaka tsisy olana tsony am'izay vao mivavaka de tonga de efa regle daholo reo olana rehetrarehetra ireo a tonga de milamina tsy misy ohatr'izany ny zavatra mitrango amin'ny fiainako a ny olana zay natsanga ny ditrako sy ny fahotako tanatin'ny taona maro tsy ry havana malala manomboka mampianatra anao Andriamanitra mandray an-tanananao hoe manomboka mampianatra anao manomboka mitaiza anao ana-pinoana ary ny fitezan'Andriamanitra ny finoantsika de tsy maintsy ao anatin'ny zavatra ohatr' zao hoe ianao asena miakatra ao a misy fahavalongeza be ao a nefa ianao tenen'Andriamanitra endana miakatra fa zany momba anao zany atao hoe finoana anala fanadinana ianao a fanadinana sarotro analainao a fa Andriamanitra efa nitenao fa ho afaka amin'ny fanadinana io ianao zany ny atao hoe finoana zany fa ny zanak'Israely de fatra-pimonomonina
ary reo a de efa nomonomonina hatramin'izay ny aina etretinao a fa ny zanak'Israely vo niainga foana zaka tsika amaky tena androatra amin'ny exodosy any amin'ny exodosy any a de any amin'ny exodosy toko fafito amby folo any a de zao zavatra nitranga vo nandeha ny zanak'Israely de tsy nahita rano de vo tsy nahita rano any amin'ny exodosy toko fafito amby folo andininy fatelo jere aloha any amin'ny exodosy toko fadimy amby folo nge vakitsika exodosy toko fadimy amby folo a andiny faharoa amby roapolo de nandeha ry zareo de andeha 3 andro tsy nahita rano de efa teo izy de efa nomonomonina vo tavoaka ny ranomasina mena vo avy nahita fahasoavan'Andriamanitra tamin'ny ranomasina mena nisokatra de efa fimonomononana sady ny teneny ry havana malala inona nosotronay monomonina ny olona inona nosotronay de nitaraina tamin'i Jehovah izy de nahazo aloha teo fa ato indray vo misy zavatra kely izy zany tsy miraha teo occasion mihitsy ny zanak'Israely imonomononana ato amin'ny exodosy toko fafito amby folo ndray de zao ny zavatra teneniny ary ny fina fiangonana de ny zanak'Israely rehetra exodosy toko fafito amby folo andiny voalohany de nahato ny hevitra sina izy araka izay natoron'i Jehovah hitobiny de nitombo tao refidimy ary tsy nisy rano hosotronin'ny olona de nilady tamin'ny Mosesy ny olona ka neo meo rano zay hosotronay e nahoana de monomonina de efa mila hitorahany vato indray izy i Mosesy misy fotoana ry zanak'Israely tsy nisy hoanina andefasan'Andriamanitra mana averitra ny taraina mana leo mana zay mana foana be isan'andro any amin'ny nomery any ary zao mba zavatra ny teneniny nomery toko fa raiky amby folo nomery toko fa raiky amby folo nge andao vakitsika andiny fadimy nitaraina zareo ny soramandry de zao nomery toko fa raiky amby folo ny nomonomonona ny zanak'Israely tao atabera sy kibrota atava zany hoe ny anara-tanàna fotsiny no miova fa ny zanak'Israely ndray tompoko de mpimonomonona naiza misy azy na maiza misy azy naiza hitondrano azy na roviana de ny zanak'Israely dia mimonomonona no anarany alleluia de monomonina ny anarany vetivety azafady de monomonina ny anarany de teto ndreky zareo ary de nitaray-pahoriana teo anatrehan'i Jehovah ny olona ary noho nyreny Jehovah zany de nirehatra amin'ny fahatezerana ary ny afon'i Jehovah nandoro azy ka mahita eo an-tsisiny tompo de nitaraina tamin'ny Mosesy ny olona ary Mosesy nifonina tamin'i Jehovah ka maty ny afo any anaran'izany tanàna zany de atao hoe tabera ohatra misy ohatry ny olona ohatry zany a Madagasikara satria nandoro azy ny afon'i Jehovah ary ny olona ampifirenena zay niaro tamin'ny delina ary ny zanak'Israely koa de mitomany ndray hoe enganeka isy amme hena ho aninay ianao tsara le fomba fimonomononana izy ary moa ny amme anao an'izany tsy Andriamanitra re esoeso teny amin'Andriamanitra ke zany refa enganeka isy amme henanay ho aninay tsaronay ny azan-drano zay no aninay maimaimpona tany Egypta mba mivoatango e sy ny tongolo samy hafa karazana fa zao de maina ny ainay tsy misy nininina fa tsy mana ihany tanao nataon'ny esoeso teny mihitsy Andriamanitra engane mba isy amme anay mba tsy mare nininina loatra le ao ambony eo ohatrahatra izany na le lovany daholo teto na ny voatango na ny trondro na ny hena tongolo samy hafa karazana ary mbola niteneniny tamin'Andriamanitra fa nomena azy maimaimpona ry havana fa raha tapiny amin'ny fimonomonana izy anytenao fa nomena maimaimpona zany tany Egypta nomena an'izany ianao sady nikapohana ny lamosinao nandevoziny ianao betsaka amintsika ry havana rehefa manomboka tantanin'Andriamanitra de entin'Andriamanitra ny fiainantsika
de mampitovy ny fiainantsika teny amin'izao tontolo zao. De hoe nohaniny maimaipoana tany Egypta tsy maimaipoana ry avana ninanany zareo an'izany modiny menany zany zareo satria nandevozina be de be ny olona ohatra mihinana hena ohatra mihinana hazandrano voatango sy tongolo samihafa fa andevy ihany ny anarany. Inona no tianao? Inona no tianao? Inona no tianao? Mihinana trondro hena voatango tongolo samihafa karazana fa andevo. Sa mihinana mana tsy miasa tsy mively vitsy tsy mitatitra tsy manao ninina fa mideran'Andriamanitra fa omena mana ary mana de voalaza fa rehefa nahazo mana zanak'Israely tamin'ny voalohany de natsara fa tena tsara io, tena tsy nisy tsiro ohatr' zany fa le fimonomononana efa tsy mety afaka intsony. Ry havana malala zany no teteny aminao. Andaontsika anana toe-potra ny Davida. Davida efa niteneniko anao foana nisy totenina nataoko ohatray tamin'ny faran'ny taona raha henonareo faran'ny taona tamin'ny faran'ny taona 2019 faran'ny taona mihitsy nanao an'izay toriteny zay. De momba ny tantara izay momba ny Davida izay tsy nanana ninina de nandeha tany amin'ny Ahimeleka mpisorona de sady tsy nanankohanina tsy nanam-piadiana satria nitsoaka ny Saoly. Rehefa tonga tao izy de nanontany any amin'ny Samuela voalohany toko fa 1 misy zany teny zany. De rehefa tonga tao izy de nanontany Ahimeleka, hoy ny Ahimeleka sao mba misy sabatra ao aminao fa za mantsy nirahan'ny mpanjaka aingana de tsy nahavimbina na de sabatra ary. De zao no tenen'ny Ahimeleka, tsy misy ao izy afa-tsy ny sabatry Goliata ilay Filistina ny vonoinao. De zao no tenin'ny Davida any amin'ny andininy fahafolo any lavakitsika zany Samuela voalohany toko fa 1:20. Eto aty tsy misy tahakiny fa omeo ahy. Inona moa zany raha tiana tenina amin'izany? Davida de farak'izay tsy monomonina azo Davida atao mimonomonina za ve Andriamanitra hosoranao mpanjaka de avelanao mitsoaka mitsoaka ohatr' zao ny fiainako de na sabatra aza tsy ananako na sakafo aza de alaiko aman'olona tsy aleoko ihany tany an-tsaha tena Andriamanitra tsy azoko mihitsy ianao. Sanatria amin'ny Davida zany eto ty izy fa tsy misy ohatry ny neny Davida nakasitrahany satria maninona satria fantany fa io ny tantanan'Andriamanitra azy ary izy de nino fa izy efa voahositra. Nga Davida ry havana tsy nanatsabatra mandrakizay, nga Davida ry havana tsy nanakohanina mandrakizay lasa mpanjaka nge Davida ary anisan'ny mpanjaka ny tahian'Andriamanitra indrindra nge Davida. Zany ny olona tsy monomonina fa ny olona mpimonomonina de tahaka nyreto zanak'Israely izay nitenenina nanao hoe ny apatrapatra amin'ny tevitra ty ny fatinareo ary zao araka izay nolazainareo teo anatrehako no tanteraka aminareo. Ina moa tiana tenenina amin'izany? Ilay zavatra ny monomonona anareo, ilay zavatra tsy nentina fotoanareo, ilay zavatra tena nieritreretinareo le hoe tonga avy aminao araka izay nonao. Andriamanitra tena ho tafity ianao te za ve de ho tafita amin'io ary avako malalako. Raha teteny aminao androany tsy arety mandringana iry tsara tsy arety mandringana de tsy ilay mena rana nanikitra ny zanak'Israely tany amin'ny tany efitra tsy reny no nahatonga ny zanak'Israely betsaka tsy tonga tany amin'ny tany Kanana fa fimonomonona mimonomonina isika rehefa tonga eo amin'Andriamanitra de mandalo ady, mimonomonina isika rehefa mangataka zavatra ka mbola tsy tonga eo amintsika de mimonomonina isika. Tsy tian'Andriamanitra mimonomonina ry havana malala. Za nafantatra olona be dehibe teo amin'ny fiainako atao anatin'ny fanavakasan'Andriamanitra ary mahita karazan'olona maro ako ary misy karazan'olona tena mitady ampitomany mihitsy mampahery zareo satria zao tsy mety mahita zavatra ataon'Andriamanitra mihitsy, tsy mety mahita fahatsarana eo amin'ny fiainana ataon'Andriamanitra mihitsy. Efa tantarako anareo fa ela be ty tantara ty, mety tadidinareo misy toriteny koa misy an'izay tantara zay. Misy olona nalemy narary teto andafy teto de izy io tsy afa-mihetsika de bataina ny ilany rehetra tsy afa-mihetsika de bataina de misy olona mibata de misy olona ohatr'izao. De
tena mangezy tany an-tranonao tam'zany mbola miasa any a Paris de rehefa sendra lalako amin'iny aty amin'ny 92 aty amin'ny aty vao miala kely Paris aty aty plutôt sy ny sisa aty dia mandalo eo aminazy de mivavaka misy fotoana miainga maraina be any an-trano etritinao zany hoe miainga maraina be any ammo any 77 tam'zany de mandeha mandalo any amin'ny aingana aloha mivavaka maraina anazy mametra tanana mivavaka zay vao mandeha makany amin'ny 91 makany entana tokony iasako technicien ny asako tam'zany de zay efa zay le fasairanako ary tsy tarena tana mevaka ary tsy monomononako le zavatra hoe le programme kena ania fa fitiavako azy sy fitiavako ny asan'Andriamanitra nanaovako an'izay de zao zavatra tena nafinaritra nampahereziny izy torina teny de nametraha tanana halleloia mafimafy ny rythmako tam'zany vany amo miazakazaka makany aminazy any plutôt verina miazaka ampahery tondram-bavaka mametra tanana de zao nanomboka nisy fiovana nanomboka nihetsika am'izay ny ilany le efa tsy nihetsika tsony tena maty ny ilany manomboka mihetsika am'izay tena efa faly be daholo am'izay tam'zany tsika raha misy aminareo ngamba mety mbola manaraka eto tam'zany tamy 2018 moa zany zavatra zany tamy vonanomboka ny na 2017 fa misy aminareo teto efa nitantarako an'izany zavatra zany tao anaty groupe tam'zany satria tam'zany mbola eo ampampaherezana azy le olona le nahatonga antsika nanafatra baiboly nakatia Frantsa satria tsy nanana baiboly tam'zany io olona io nanomboka ne tsara am'izay nanomboka ne netsika am'izay de nanomboka tafakatra rereo ambonin'le seza mandeha courant reny manomboka tafakatra reo de efa mandeha manao course rery zava-dehibe zany sady zava-dehibe fa ny tena mampalahelo de zao tsy mety mahita tsy hitan'izany zavatra zany ny anazy ny eritreriny ngamba hoe ivavahana de raha malemy to de lasa miazakazaka iny atendrim-pohatra zay ny zavatra takiny zay ny zavatra eritreretiny amin'ny fivavahana de ny zavatra rehetra mitranga rehetrarehetra eo de mivadika fimonomononona tany hay de mbola tsy mandeha foana ve zany fa raha ohatra ny josasy kaleby ianao de mahita efa manomboka mihetsika ny ilany halleloia misy olona ato amin'ny groupe eto mahafinaritra anahy ny azy hijoroany vavolombelona hatramin'ny zavatra kely ary ny ahy tena tsisy olona tena mahafinaritra mampahery loatra ary mahafinaritra ny mitondram-bavaka olona mahita ny zavatra ataon'Andriamanitra hatramin'ny kely ka hatramin'ny lehibe ary ny olona mahita ny kely de ahideran'Andriamanitra amin'ny kely hopideran'Andriamanitra amin'ny lehibe fa misy olona ngeravina tena tsy mety mahatsapa mihitsy tsy mety mahatsapa ole anabavy nampahereziko zay manomboka mety ny fiainana zay mantsy anazy ary ianao ohatrany tsy mijoro vavolombelona mihitsy hoe mba ilaina ngeravana ianao raha hoe te hamaly fitiany olona mitondram-bavaka anao mba hijoro vavolombelona izy zao le mba risy zavatra nitrangotra ao misy aminareo entinam-bavaka de tsy tantarainareo mihitsy hoe nahazo valim-bavaka zay nge mahafantatra fa mahazo valim-bavaka tareo zay fononay de zao zay entinam-bavaka eto sitrana zay entinam-bavaka eto mahazo valim-bavaka fa le izy tsy tantarainareo nefa nareo toko mba hampahery anay zay nge tsy mangataka aminareo hoe mba meo anay le meo voly zay rehefa nitondram-bavaka anareo fa ny angatanay mba meo courage zay mba meo voninahitra ny Andriamanitra torina eto zava-dehibe nge zany fa mezam-boninahitra n'Andriamanitra nge rehavany zany mijoro vavolombelona zany halleloia fa misy olona sy mahatsara vavaka ary na ohatra ny tsy vohitako mijoro vavolombelona zao ny teneniny ina mijoro vavolombelona izy nga zany nahazo trano sa nahazo tomobily ay ve miandry anao ahazo trano zany anao vohijoro vavolombelona mitanao Andriamanitra aza manao an'izany rehavana hatramin'ny zavatra kely ny ahy teneniko anao zavatra eo amin'ny fiainako hatramin'ny zavatra kely ka hatramin'ny zavatra lehibe tena nomezako voninahitra n'Andriamanitra ary ilazako fa velona ny Andriamanitra za io tena miteny matetika isan'andro tsy maintsy miteny rehefa misy valim-bavaka entinareo rehefa misy zavatra mitrango amin'ny fiainako zao ny zavatra teneniko velona Jesosy halleloia velona Jesosy tamin'ny zay diko maly bavaka amin'ny sakafo fenifeny tsara mihitsy ny foko mieritreritra fitsy tiatsika menakavy hoe tiary sakafo ampiampy tsara ihany ny sakafo voninahitra an'Andriamanitra misy ny zava-pisotro misy ny desera misy ny zavatra hohanina voninahitra an'Andriamanitra fa ho anazy zany ravana malala tena hitenako hoe velona Jesosy misy olona ihany amin'izao fotoa zao rehavana tsy misakafo fa maninona ianao tena tsy mahita zavatra ataon'Andriamanitra
ary maniny ianao misalasala foana amin'ny herin'andriamanitra. Maniny ianao tsy mety matoky an'andriamanitra hoe miakara anao eo tany kanana de tsy mety miakatra ianao. Everinao fa andriamanitra mono anao io. Mahita ny angezan'ny fahavalonao de takona ny aben'andriamanitra. Goliata reavana tsy afaka nakona an'andriamanitra. Davida kely, Goliata ngeza, fa andriamanitra farak'izay ngeza. Ary ny herin'andriamanitra ny manarona ny Davida. Za de teny aminao androany. Nareo ny fimonomononana tsy fitenenana fotsiny ihany hoe io ve de ohatr'izao, fa ny fanambaninareo ny zavatra ataon'andriamanitra io. Io fanambaninareo ny zavatra ataon'andriamanitra io, sy ny lazainareo fa kely io zavatra ataon'andriamanitra io. Aza atao an'izany. Fa fimonomononana koa ny anaran'izany. Fa andriamanitra no mazava. Za rehefa malala tsy hoe misy miliara miditra amiko isan'andro na hoe misy faniany zavatra iainako isan'andro. Na velona maraina io de efa tena araka ny teny Maria zao teo ka fa le ohatra zay. Fofinaina ambavorinao io de fitsona ambavorinao io. Zany mihitsy. Sakafo hoanina izay sakafo efa hoanina isan'andro. Zay tsy mihinan-kanina isan'andro de sendra ny sakafo maly de torotoro fa misy fotoana tena eo pijerena ny sakafo de mieritreritra andriamanitra tena misaotra. Nefa hanina efa hoanina isan'andro inona mbola isao le olona zay. Atao mivavaka de zao ny teneniny. Samy hanina kely de ivavaka to de atao hoanina. Nena ivavahanay tsara mihitsy na kely na be. Zay koa tsy misakafo tapakibo zany. Halleloja. Tahin'ny tompo. Halleloja. Tahin'ny tompo e. Nefa zany efa zavatra fahita zany amin'ny olona. Fa ne zany hideranay an'andriamanitra. Zany ny fanafodiny fanohatra amin'ny fanasitranana fimonomononana. Hatramin'ny kely akasitranao andriamanitra. Zay zavatra hetsika kely mitsanga eo amin'ny fiainanao de hideranao an'andriamanitra. Amen na ravana malala. Ka za teny aminao androany. Tandremo. Fa tsy maingo ka hoa. Ary tsy arety mandringana. No nahararaka ny zanak'Israely betsaka indrindra sy tonga tamin'ny tany Kanana. Fa fimonomononana. Koa de maherezy ianao. Za mihitsy fa voarainao zany hafatra zany. Sotra ny Jonatana tsika tao anatin'izany teny zany. De tahin'andriamanitra tsika rehetrarehetra. Esorina ny fimonomononana. Elao ny fimonomononana fa tsy mahasoa atsika. Ny ataonao na mbola tsy tonga eo amin'ny eritreretinao ary ny zavatra mitranga de fisaorana an'andriamanitra atao. Fa ny fisaoranao an'andriamanitra iny hitany iny. Ary fantany mahasoanao, fantany ny tokony hitondrana ny fiainanao, io tsy maintsy mifarany amin'ny tena izy io. Maiza mankasitraka, ianao ny fimonomononana de ataontsika hiakatra ny tany Kanana. Fa ho atsika ny tany Kanana natolotr'andriamanitra ho atsika. Samy mahery samy tahin'andriamanitra, misaotra nanaritra ny hatramin'ny farany hivavakantsika ao aorian'ny hira izay ataontsika. Halleluja. Dahoary. Tahin'ny tompo ary. Sina,
Ataontsika tonom-bavaka izany ry havana malala. Ataontsika hiteny manao hoe Jesosy eo. Alléluia. Hitentsika manao hoe Jesosy a. Ampianary tsy monomonina izahay. Alléluia. Ampianary tsy monomonina izahay. Fa fantatray ankehitriny. Fa tsy hatongavana eny an-tany Kanana ny fimonomononana. Alléluia. Esory amin'ny vavanao ny fimonomononana ry havana malala. Esory eny amin'ny vavantsika ny fimonomononana sy fahamezatsiny an'Andriamanitra. Raha tiantsika no ho tonga any an-tany Kanana. Raha tiantsika no tonga any amin'ny tanjona. Bebe ny olona latsaka an-dalana, tsy tonga eny amin'izay zavatra nampanantenan'Andriamanitra kory ry havana malala. Satria maninona? Satria voatoan'ny fimonomononana izany zavatra. Tena aminao manokana androany manao hoe izay nampanantenan'Andriamanitra anao tokony ho azonao, tokony tanteraka aminao. Izay nampanantenan'Andriamanitra anao dia hainy atao. Fa ianao mila ianao tsy monomonina intsony. Mila ianao tena mandray. Alléluia. Mila ianao tena hoe mahay makasitraka an'Andriamanitra amin'izay rehetra zavatra tranga sy amin'ny zavatra izay omeny anao. Fa tadidio foana fa tany Kanana efa nomeanina anao. Tany Kanana no nampanantenany anao fa tsy ho fatin'ny anakita sy ho fatin'ny Kananita ry havana malala. Natao anao ny valim-bavaka. Aza manary toko fa ho anao ny valim-bavaka. Amen. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ity fotoana androany ity. Misaotra satria fantatro fa ianao dia momba anay. Fantatro fa ianao dia mitantana anay. Fantatro fa ianao dia mikarakara anay. Ary fantatro fa ianao dia manomana zavatra ho anay. Manomana valim-bavaka, manomana fahasoavana, manomana fitahiana ho anay Andriamanitra. Dia misaotra indrindra anao izahay, miterana ao an-trany izahay, mankalaza anao an-trany izahay Jehovah Andriamanitra. Manome voninahitra ny anaranao isan'andro. Lehibe sady tsara ianao. Lehibe sady tsara ianao. Ary tsy misy toanao. Ary tsy misy azo oharina aminao. Andriamanitra, mba tianay reto olona reto tonga tsirairay avy any amin'izay nampanantenanao. Tianay reto olona reto tonga amin'ny toerana tsirairay avy izay nampanantenanao Andriamanitra. Tsy tianay reto olona reto latsaka an-dalana ka tsy ahita akory izany valim-bavaka, indrindra tsy ahita an'izany lanitra izany Andriamanitra. Koa esory tsy ety aminay ny fimonomononana. Esory tsy ety aminay izay rehefa mety fimonomononana Andriamanitra. Esory tsy ety aminay ny fimenomenomana sy ny fisalasalana. Matoky anao zay Jehovah Andriamanitra. Matoky izay Tompo. Fa na iza na aiza Andriamanitra dia matoky izahay. Alleluia. Fa ianao hitantana anay. Dia ampitomboany finoana aty anatinay, dia ampitomboany hery aty anatinay. Ahafahanay miatrika, ary ahafahanay tonga sy miditra eo amin'ny tany izay nampanantenanao Andriamanitra. Misaotra raha eo, mankasitraka Andriamanitra, ary mideranao izay Jehovah Andriamanitra. Mideranao izay fa tsara ianao ary manome voninahitra anao izay. Fantatray Andriamanitra fa hiala amin'ny fimonomononana. Izay mino fa izay rehetra nihaino teto androany dia hiala amin'izany fimonomononana izany. Mba hahafahanay misitraka ny valim-bavaka sy ny fahasoavana avy aminao. Fa tsy ho aminay intsony izany fimonomononana izany. Fa tsy hahitanay fahasoavana izany, fa hamotsitra ny soa. Manjary mamotsitra ny soa tsy eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Alleluia. Dera ny haja ny saotra sy ny voninahitra anao efa hatramin'izay dia ho mandrakizay. Mankasitraka Tompo. Dia vosin'ny Satana koa izay efa hatra amin'ny raha anao tsy afaka hitsaingo ka na dia litera iray tamin'izay nafahafa teto azy androany.
voninahitry ny anaranao. Mankasitraka tompo, mankasitraka raha eo. Halleloia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao amin'ny firenena, andao mpandrotsika ny babitsika Marizo avy any États-Unis, izy nivavaka ho an'ny firenena. Teny tompana baby Marizo. Tainy tompo pasteur, dia tainy tompotsika rehetra fanaraka an'izao fandaharana izao, miaraka ivavakantsika. Dia mbola faly misaotra anao izay ry Jehovah-Andriamanitra rainay tsara indrindra, rainay amin'ny lalan'i Jesosy Kristy tompo ianao. Misaotra anao izay na amin'izany teninao izany indray izay nozarain'ny mpanomponao tamin'ity fotoana androany ity, Andriamanitra, ny amin'ny hoe tsy tokony monomonona anay ny amin'ny zavatra izay misy eo amin'ny fiainanay. Tompo tena mampianatra anay tokoa ianao isanandro amin'ny alalan'izany teninao izany. Fa mila manaiky izay, mila mankasitraka izay ny amin'ny zavatra rehetra izay hoentinao eo amin'ny fiainanay, indrindra Jesosy malala ao anatin'izao areti-mandringana izao, dia tokony hanaiky izay, tokony hisaotra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra izay, satria izany no ankasitrahany eo anatrehanao, Andriamanitra rainay tsara indrindra, satria ianao ilay Andriamanitra malala ny hevitra heverana ny fiainanay, matoa asehonao ny zavatra anankiray eo amin'ny fiainanay tompo, dia misy tanjonao izany saingy tsy takatry ny sainay, fa ny tokony ho ataonay tompo dia ny mankasitraka ny zavatra rehetra izay hoentinao eo amin'ny fiainanay, na ny tsara na ny ratsy, dia tokony ho ankasitrahanay izany, satria ianao dia Andriamanitra tsy tia fimonomononana, Andriamanitra tena hoe tianao izany hoe omena voninahitra izany ianao amin'ny zavatra rehetra izay ataonao, satria ianao no manam-pahefana, Andriamanitra. Misaotra anao ny amin'izany teny izany. Mino aho fa izay nanaraka teto, Andriamanitra, dia voakasika izany teny izany ka hiovana amin'ny toe-po, tsy monomonina, tsy ferinaina, tsy teniteny foana mandrakariva ny amin'ny zava-misy, na hanadino anao na hametsiny anao, Andriamanitra, ny amin'ny zavatra rehetra izay misy eo amin'ny fiainany, fa tena hoe handray an'izany amin'ny fankasitrahana sy amin'ny fisaorana, satria ny zavatra rehetra ozy ny teninao dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Dia eto izay tompo-Andriamanitra, dia mivavaka manokana ho an'ny firenenay, tsisy miafina aminao ny zava-misy, Jehovah-Andriamanitra. Tena miapatrapatra ny fatiny, maro ny marary, maro ny tsisy vola tsoa ny itsaboana, ao ny very azy, ao ny tena tsy manan-kohana, ao ny any am-ponjy, Andriamanitra, amin'izao fotoana izao. Tena hoe miaina ao anatin'ny fangiriforiana, miaina ao anatin'ny fitaitainana, miaina ao anatin'ny tahotra, miaina ao anatin'ny tena hoe farariana izany firenena izany, Jehovah-Andriamanitra. Androany izay mijoro amin'ny bangy eto anatrehanao, Jehovah-Andriamanitra, mbola mifona ho an'izany firenena izany, tompo, mangataka famelan-keloka, mangataka famindram-po mandrakariva, satria fantatray fa ianao irery ihany, Andriamanitra, tompony famindram-po sy ny famelan-keloka eto amin'ity izao tontolo izao ity. Dia mivavaka izay, Andriamanitra, androany ho amin'ny firenenay sy ireo malagasy maro izay miaina ao anatin'izany voatongo teo anatrehanao izany, mba hankasitraka, Andriamanitra, hisaotra an'Andriamanitra mandrakariva, na dia ao anatin'ny aretina ary, na dia ao anatin'ny ady mafy ary, satria ianao ny Andriamanitra manam-pahefana. Mba tsy monomonina, Andriamanitra, ny amin'ny zava-misy rehetra izay hoentinao eo amin'ny fiainan'izay malagasy, fa hanaiky mandrakariva, mba hatonga anay handova ilay tany kanana fa tsy ho latsaka an-dalana, tompo, himonomonina sy hametsiny lavanao ny amin'ny zava-misy, fa tsy mba handinika ny tenanay manokana izay tsirairay ihany, Andriamanitra, ka sy ho fon'ny olona, Andriamanitra, hisaotra anao, hankasitraka anao ny amin'ny zava-misy, mba hetihany herinao eo amin'ny fiainana, satria misy antony zavatra rehetra izay aseho anao, Andriamanitra. Ianao no malala ny hevitra heverana izany firenena izany, fa androany izay mivavaka mitalao aminao vonjeo, fa ndio amin'ny fananao masina mahery, tompo, malagasy, sokafo maso saina, masom-panahy malagasy rehetra hiratany amin'izao vanim-potoana izao, Andriamanitra, mba hitodiany aminao, andraisany ianao Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana izany firenena izany, Andriamanitra, mba ho tonga ao amin'izany firenena izany ny fanasitrahana, mba ho tonga ao amin'izany firenena izany ny famonjena, mba ho tonga ao amin'izany firenena izany ny fandovana ilay tany kanana izay efa nomaninao, Andriamanitra, hiala any anatin'ny fony tsirairay avy any, ny fimonomononana, ny fanomezan-tsiny. Fa tena hoe hiasa mahery ianao, Jesosy, amin'izao fotoana izao, amin'ny lafi-piainan'ny olona rehetra mihitsy, Jesosy, hidiro an-tsehatra izany.
fa fantatra efa Andriamanitra mahay zavatra rehetra ianao. Ina moa zavatra tsy hainao atao Andriamanitra ny fiainanay olombelona? Ianao nahary anay, ianao no antony zavatra misy rehetra manodidina anay. Mahay miantso ny tsy misy ho tonga misy ianao. Mahay mahafoana misy ho tonga tsy misy ihany koa ianao. Satria ianao izay Andriamanitra lehibe sy mahery ianao, manam-pahefana. Matoky izay fa aniraka amin'ny fanahinao masina ianao amin'izao fotoana izao amin'izany firenena izany. Hiasa mahery ianao, hanafoana sy hanova ny toe-pon'ny olona, ny hamomononana ny amin'izao situation izay iainana izao, sy ny tsy fankasitrahana izay rehetra hitondranao ny fiainan'ny olona. Dia mankasitraka anao izay Jehovah Andriamanitra, ny amin'ny fotoana rehetra izay vita teto. Matoky afa ny tsirairay avy izay nanaraka an'izao fandarana izao dia nandray avy aminao, nandray fampaherezana, nandray fantsiana ihany koa tamin'ity fotoana androany ity, ka aniry avy zato eny tsy manam-pataperana ny anatin'ny fon'izy ireo izany. Teny izay noety ny mpanomponao androany izany. Dia nidera, nihaja, ny voninahitra dia atolotra ho anao rery ihany Andriamanitra ray zanaka fanamasina, ary ny fiadanana kosa ho aminay izay akasitrahanao ety ambony tany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Aleloia. Amen. Aleloia, isaorantsika ny Andriamanitra tanatin'izay vavaka izay nentiny anavavintsika Marizoa izay vavaka matsiro famaranana isaorana azy izany dia teny Andriamanitra ny ianao sy ny anfonao tamin'ny anjara asa izay vitanao teto ihany koa. Dia misaotra ny anavavintsika izay nitondra ny vavaka tamin'ny voalohany teto dia ranavavy dia rahalahy.Jonatana tamin'ny toriteny, ranavavy Marizoa tamin'ny vavaka ho an'ny firenena. Dia misaotra antsika rehetra ihany koa nahatrany hatramin'ny farany. Tapitra eto ny fandarantsika. Fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra. Raha miditra anatin'ny site web ny Akiradio ianao www.andramokaizo.com dia afaka ao ianao manaraka ny onjam-peo mihaino hira izay lahatra mampionona eo hira teny vazaha, teny anglisy, teny malagasy, hira mpilazahan-tsara zato isan-jato. Dia toriteny moa dia isaky ny adiny 3 amin'ny 1 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina dia amin'ny 1 amin'ny 7 amin'ny 7 amin'ny 10 alina. Rapitso amin'ny 10 maraina velonao izao fandaran'izao roa izy mbola tsy naheno tsara tamin'ny voalohany dia afaka mivelona menonao rapitso amin'ny 10 maraina. Hoe teny Andriamanitra azadiny fa rapitso ny fotoanantsika dia ao anatin'ny fitondranam-bavaka tsika rapitso ohatr'izao. Eto daholo ny marary. Nareo izay manana marary eny amin'ireny toeram-pitsabony ireny hitondray telefônina sy crédit dimanjato dia ampanareo fandarana eto zareo izany. Dia alefaso MP amiko ianaran'ireo olona izay marary. Ho tononontsika eo tongotry ny tompo. Fa naka-gravy ianao amin'izao fotoana izao na cas symptomatique na cas contact na tsy fantatro avy dia tsotra ny teniko aminao ny anay ny Andriamanitra toriana eto, Andriamanitra tena manana sitrana. Raisy Jesosy le torianay eto fa izy anasitrana. Ary za mitsodrano androany amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy tompony sabata tena hositran'Andriamanitra ianao rehetra izay manam-pinoana ireo fa manasitrana izy. Mianatra fanasitranana indray tsika rapitso. Fantatsika firy indray ny isan'ny olona ho voaray eo rapitso. Fa zao fotsiny izay tononontsika eo rapitso dia sitrana avokoa. Izay ny finoantsika dia izay no tanteraka. Voninahitra n'Andriamanitra, samy mahery. Tain'Andriamanitra faly-be niaraka taminareo rapitso irentsika miona. Haleloia. Amen. Mahery eza daholo.